ilay mpamonjy nideranao ao, nideranao tokoa mandray anao any mpamela eloko matoky anao ka de nandratra ny fe asandratroavo nianaranao Jesosy o asandratroavo Kristy tompotsy de rainy ianao ilay mpanjaka anao avoko ny fanjaka asandratroavo nianaranao Jesosy o asandratroavo Kristy tompotsy de rainy ianao ilay mpanjaka anao avoko ny fanjakana asandratroavo nianaranao Jesosy o asandratroavo Kristy tompotsy de rainy ianao ilay mpanjaka anao avoko ny fanjakana anao avoko ny fanjakana anao avoko ny fanjakana. Jereo Enoy hiaino boky 7. Jesosy no tompo. Teny fampidirana. Ry namako, marina tokoa ve fa ilay antsoina hoe Jesosy dia zanak'Andriamanitra sy afaka manome antsika fiainana mandrakizay? Ny nahaterahan Jesosy, ny fahagagana nataony, ny fiainany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny teniny dia mampiseho antsika fa zanak'Andriamanitra izy. Rehefa mihaino ity kasety ity ianao dia jereo ny sary ao amin'ny boky mavokely. Rehefa maheno toy izao ianao dia avadio ny sary manaraka. Sary voalohany. Ny nahaterahan Jesosy. Jaona 1:1 ka hatramin'ny 4:12. Luka 2:1 ka hatramin'ny 2:12. Jereo ny sary. Tranon'omby io hitantsika io. Hitantsika koa fa misy zazakely vao teraka sy vehivavy iray renin'ny zaza ary ny vadin-dravehivavy sy lehilahy 3 izay mpiandry ondry. Izy ireo dia samy mijery ilay zazakely. Jesosy no anaran'io zazakely io. Lehilahy iray mandoalika eo anatrehan'i Jesosy zazakely. Inona moa no antony mahatonga azy hanao izany? Ny antony dia satria Jesosy dia zazakely miavaka indrindra tamin'izay zazakely rehetra teraka teto an-tany. Ny alohan'ny nahaterahan Jesosy teto amin'ity tany ity dia efa niaraka tamin'Andriamanitra izy. Ary ny zavatra rehetra dia nohariana tamin'ny alalan'i Jesosy. Andriamanitra dia fanahy, fa nampiseho ny tenany tao amin'i Jesosy izy, izay teraka raha mbola virjiny ny reniny. Izany dia nataony tanteraka tamin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Izany fanahy izany ihany koa dia velona tao anatin'i Jesosy. Izany rehetra izany dia midika fa Jesosy dia Andriamanitra. Jesosy dia tonga mba hanafaka antsika ho afaka amin'ny fahotana sy hampiseho antsika ny fomba hahatongavantsika ho zanak'Andriamanitra. Sary faharoa. Jesosy nanova ny rano ho tonga divay. Jaona 2:1
ka hatramin'ny faha 12. Noho ny efa lehibe Jesosy dia tao amin'ny fanasana fampakaram-bady izy indray andro. Ireo mpianany sy ny reniny antsoina hoe Maria dia niaraka taminy. Maria nahafantatra fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra, ary rehefa lany ny divay dia notenen'ny reniny taminy izany. Ahoy reniny tamin'ireo mpanompony, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy siny vato enina nipetraka teo akaiky teo. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpanompony, feno rano ny siny, dia nataony izany. Ary hoy izy, tovoizy amin'izao ka ento eo ampandahatra ny fanasana. Ny rano dia lasa divay tsara indrindra. Ireo mpianatr' Jesosy nanomboka nahita fa nanana hery lehibe avy amin'Andriamanitra izy, ary dia nino azy ireo. Sary fahatelo. Niresaka Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Jaona 3:1-2 ka hatramin'ny 4:30. Nikodemosy dia mpanapaka sy mpampianatra teo amin'ny Israely. Naheno izy fa Jesosy dia afaka nanao fahagagana. Nahafantatra izy fa Jesosy dia tsy maintsy avy amin'Andriamanitra. Indray alina dia nakeny amin'i Jesosy izy mba hiresaka ny amin'ny momba n'Andriamanitra sy ny fahagagana nataon'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe izy? Jesosy namaly hoe, izay hateraky ny nofo dia nofo, ary izay hateraky ny fanahy dia fanahy. Izany dia midika fa ny olona rehetra izay mino sy mankatony Tompo Jesosy Kristy dia nateraka indray. Ireo mpino ireo dia velona mandrakizay satria ny fanahin'Andriamanitra dia mivelona ao anatin'izy ireo. Fa izay rehetra tsy mino an Jesosy kosa dia ho tafasaraka mandrakizay amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary tsy hiditra ny lanitra mihitsy izy ireo. Sary fahaefatra. Tandapa iray mandohalika eo anatrehan'i Jesosy. Jaona 4:1-4:50 ka hatramin'ny 4:50. Inona no ataonao raha marary mafy ny zanakao lahy? Io lehilahy amin'ny sary io dia nandeha tongotra lavitra mba hitady an'i Jesosy. Izy io dia tandapa nanana ny maha izy azy, saingy ny talao tamin'i Jesosy izy nanao hoe, Tompoko, midina re dia eny tsy mbola maty ny zanako. Jesosy namaly azy nanao hoe, andeha mody, velona ny zanakao. Raha lehilahy nino an Jesosy ka nandeha nody. Raha mbola teny an-dalana izy dia nitsena azy ny mpanompony. Nolazainy izy ireo taminy fa ny zanany dia velona. Ilay tandapa nahatsapa fa tamin'ny fotoana izay nitenenan'i Jesosy hoe, velona ny zanakao, dia niala tao amin'ilay zaza ny aretina. Ka dia nino an Jesosy raha lehilahy mba amin'ny ankohonany rehetra. Sary fahadimy. Ilay lehilahy narary teo anilan'ny farihy. Jaona 5:1 ka hatramin'ny 7:20. Teo an-tanànan'i Jerosalema dia nisy farihy iray. Ireo olona marary dia nino fa misy fotoanany raha miditra ao anaty farihy izy ireo amin'ny fotoana hetsehan-drano dia izay olona voalohany mandeha ao anaty rano no sitrana. Lehilahy iray efa narary nandritra ny 8 taona. Jesosy nahita azy teo amin'ny ilan'ny farihy dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe, tsy mba misy olona androboka ahy eto amin'ny farihy rehefa mihetsika ny rano. Hoy Jesosy taminy, mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana.
ary niaraka tamin'izay dia asitrana rahalehilahy. Ireo olona sasany dia tesitra tamin'i Jesosy satria nanasitrana ilay lehilahy marary izy tamin'ny andro voatokana ho an'Andriamanitra, dia ny andro masina izay antsoina hoe sabata. Io no andro nataon'ny Jiosy fialana sasatra amin'ny andro fiasana rehetra mba hanompony an'Andriamanitra. Ilay lehilahy nandeha ary nilaza tamin'i Jiosy fa Jesosy nanasitrana azy, saingy izy ireo dia tsy nety nino an'i Jesosy. Io asa fanasitranan'io dia nampiseho fa Jesosy dia nanana fahamarinana sy ny herin'Andriamanitra mba hanasitrana amin'ny andro rehetra, eny fa na dia amin'ny andro sabata aza. Sary fahaenina. Jesosy mampihinana olona mihoatra ny 5,000. Jaona 4:1, ny 1:1 ka hatramin'ny 15 ary ny 15 ka hatramin'ny 17 sy ny 15:30. Matio 4:12, ny 17 ary Marka 4:1, ny 1:12. Olona maro no naheno fa Jesosy nahay nanasitrana ny marary, ary indray andro dia nisy olona maro nanaraka azy tena amin'ny toerana mangingina. Rehefa afaka kelikely dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianany, aiza no hividianantsika mofo hohanin'ireo? Dia namaly ny mpianatra iray nanao hoe, misy zazalahy aty manana mofo vary 5 sy hazan-drano madinika 2. Fa ho ampy inona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Jesosy nampetraka ny olona, noraisy ny mofo sy ny hazan-drano ary nisaotra tamin'Andriamanitra izy, ary dia nizara ny mofo sy ny hazan-drano izy, ary nanome ny olona araka izay ilainy izy. Ny andro manaraka dia mbola nanaraka an Jesosy ny olona, dia hoy izy tamin'izy ireo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny ninananareo mofo ka voky. Hoy ihany koa izy tamin'izy ireo, aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra no fiainana mandrakizay izay homeny ny zanak'olona anareo. Ny tenany no tian Jesosy lazaina amin'izany. Ry namako, izany dia mbola mampiseho an'ireo mpianatra sy antsika fa ny herin'Andriamanitra dia niasa tamin'ny alalan'i Jesosy. Sary fahafito. Jesosy mandeha eo ambony rano. Jaona 4:1, ny 1:12 ka hatramin'ny 2:20. Matio 4:12, ny 1:12 ka hatramin'ny 2:30. Taoriany nampinanan Jesosy ny olona dia nasainy nandao azy izy ireo. Ary Jesosy avy eo nandeha irery tany an-tendrombohitra mba hivavaka amin'Andriamanitra. Ireo mpianatra kosa dia niondrana tsambokely mba hita ny ranomasina. Ary efa maizina ny andro tamin'izay ary ny ranomasina nanonja be. Ary Jesosy nandeha teo ambonin'ny ranomasina ka tonga teo aminy. No heverin'izy ireo fa matotoa Jesosy ka dia raiky tahotra mafy izy. Jesosy nanao taminy hoe, izao ihany, aza matahotra. Dia niditra tao an-tsambokely niaraka tamin'izy ireo izy, ary tamin'izay dia nijanona ny tafio-drivotra. Ry namako, izany dia mbola manam-porofo amin'ireo mpianatra sy amintsika ihany fa ny herin'Andriamanitra dia niasa tamin'ny alalan'i Jesosy. Sary fahavalo. Jesosy manasitrana ilay lehilahy jamba. Jaona 4:7, ny 1:1 ka hatramin'ny 1:20 ary Jaona 4:8, ny 1:12. Indray mandeha dia nisy lehilahy iray jamba hatry ny fony vao teraka. Ireo mpianatra Jesosy dia nihevitra fa raha lehilahy dia jamba no niotany ray aman-dreniny.
fa Jesosy namaly tamin'izy ireo. Fa io lehilahy io jamba hatry ny fony voateraka mba hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Ary nandrora teo amin'ny tany Jesosy ka nanao feta tamin'ny rora, ka nahosiny ny mason'ilay jamba izany feta izany. Ary hoy Jesosy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny farihin'i Siloama. Ny dikany hoe Siloama dia nirahina. Nakatohan Jesosy raha lehilahy, dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Ry namako, maro amintsika no jamba amin'ny fahalalantsika ny lalan'Andriamanitra. Fa Jesosy manao hoe, izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manarakay tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana fahazavanaina. Sary 7. Jesosy miantso any Lazarosy tamin'ny maty. Jaona 1:1 andininy 1 ka hatramin'ny 9:40. Narary ny lehilahy iray nantsoina hoe Lazarosy. Ny anabavin-droa nantsoina hoe Maria sy Marta dia nandefa iraka ho any amin'ny Jesosy nanao hoe, Tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa reny Jesosy izany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra, mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Jesosy dia tian'ny Lazarosy sy ny anabaviny anankiroa, saingy Jesosy dia tsy nandeha tany aminy teno eo. Afaka 2 andro dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, maty Lazarosy ary faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba hinoanareo, fa andeha isika hankany aminy. Ary noho ny tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina tao am-pasana nandritra ny 4 andro Lazarosy. Ireo anabaviny dia tezitra satria tsy tonga Jesosy mba hanasitrana azy. Fa hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahinao. Nilaza tamin'ny olona Jesosy mba hamoa ny fasana. Ka dia niantso izy nanao hoe, Lazarosy, mivoaha. Ary dia nivoaka Lazarosy izay mbola nisy fehimpaty ny tenany. Fa ny alohany nananganan Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty, dia hoy izy tamin'ny Marta, izao ny fananganana ny maty sy ny fiainana, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Sary 10. Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Jaona 1:12 ny andininy 1 ka hatramin'ny 7:12 ny andininy 12:40. Jesosy nanamarina tamin'ireo fahagagana izay nataony fa zanak'Andriamanitra izy. Fa ireo mpitondra jiosy kosa dia nialina ka nitetika ny hamono azy. Jesosy dia nilaza tamin'ireo mpianany fa tsy maintsy ho faty izy mba hitondra ny fahotan'ny olona. Izany no lalana iray na ahafahany hitondra ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny ankizy hiverina amin'Andriamanitra. Jodasy, iray tamin'ireo mpianatr' Jesosy, dia namadika azy ka nivarotra azy sekely 70 tamin'ireo jiosy. Tonga izy ireo ka hisambotra any Jesosy. Petera sy ireo mpianatra hafa dia nitsaoka tamin'ny tahotra. Ny mpitondra an'ireo jiosy dia nitondra an Jesosy teo amin'ny fitsarana, saingy tsy nisy afaka nanapirofo izy ireo fa nanao zavatra ratsy Jesosy. Na izany aza nefa dia mbola niantsoantso izy ireo nanao hoe, homboy amin'ny hazo fijaliana izy, homboy amin'ny hazo fijaliana izy. Taorian'izany dia nentina teo anatrehan'ny vahoaka izy. Ireo koa dia niantsoantso nanao hoe, ento, ento, homboy amin'ny hazo fijaliana izy. Dia novo noho ny olona ilay zanak'Andriamanitra tonga lafatra. Nisy jiolahy 2 niaraka maty taminy. Noelohany izy ireo noho ny ratsy nataony, fa Jesosy kosa izay mbola tsy nanota dia maty mba hosorona noho ny fahotan'ny olona rehetra dia ianao sy izaho. Jesosy no sorona iray izay eken'Andriamanitra ho amin'ny fahotantsika.
Sary 140. Maria sy Jesosy teo am-pasana. Jaona 7:20, 9:20 ka hatramin'ny 20:20, 9:20. Matio 7:20, 9:20. Ny iray tamin'ireo mpianatr' Jesosy izay nantsoina hoe Josefa dia nangataka ny fatin' Jesosy. Nomena azy ny fatin' Jesosy ka naleviny tao amin'ny fasana vaovao izay namboarin'i Josefa ho azy. Ary nanakodia vato lehibe Josefa mba hanaronana ny varavara-pasana. Tamin'ny andro fahatelo dia nandeha teny amin'ny fasana i Maria Madalena. Ny vato dia voaisotra tamin'ny fasana. Ary nanomboka nitomany Maria, ary niondrika nitsirika ny tao am-pasana izy, ka tsy tao intsony ny faty. Ary nisy anjely roa nipetraka eo amin'ny toerana nisy ny fatin' Jesosy. Avy eo dia nitodika Maria ka nahita lehilahy nitsangana teo, saingy tsy nahafantatra izy fa Jesosy izany. Dia hoy Jesosy tamin'i Maria, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Maria nihevitra fa mpiandry saha izy ka nanontany azy hoe, nakaiza ny fatin' Jesosy teto? Dia hoy Jesosy tamin-dra vehivavy, ry Maria, ary dia nahafantatra izy fa Jesosy izany. Dia hoy izy tamin-dra vehivavy, mandehana mankany amin'ny rahalahyko ka lazao aminy hoe, miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Ny nantsoin'i Jesosy hoe ry rahalahyko dia ireo mpianany. Ny fasana dia tsy nahatazona ny zanak'Andriamanitra velona. Sary 12. Jesosy miseho amin'ireo mpianany. Jaona 1:20, 9:1 ka hatramin'ny 7:20. Ny alohan'ny niverenan'i Jesosy tany an-danitra dia nanao fahagagana hafa indray izy. Indray alina ny sasany tamin'ireo mpianatra dia nanjono, saingy tsy nahazo na inona izy ireo. Ary raha vao tonga ny maraina dia nisy lehilahy iray teo amoron-dranomasina. Nilaza tamin'ireo izy mba handatsaka ny aratony ao amin'ny sisiny ankavanan'ny sambokely, dia hahazo hazandrano izy ireo. Notanterahany izany ka nahazo hazandrano betsaka tokoa izy. Ary avy eo ireo mpianatra nahatsapa fa ilay lehilahy niresaka tamin'izy ireo dia i Jesosy. Nentina izy ireo teny an-tanety ireo hazandrano. Ary Jesosy dia efa nanomana sakafo ho azy ireo. Rehefa avy nihinana ry zareo dia niresaka taminy ireo mpianatra. Tao anatin'izany i Petera. Petera moa dia nandositra niaraka tamin'ireo mpianatra sasany tamin'ny fotoana nisamborana an' Jesosy, ary nanday fa tsy nahafantatra an' Jesosy mihitsy aza izy. Ary hoy Jesosy tamin'i Petera, manarahy. Nolazainy i Petera mba hampianatra ny olon'Andriamanitra ary hiahy an'izy ireny. Ry namako, Andriamanitra dia tia ny olona rehetra haheno ny amin'i Jesosy sy ny fahagagana mba hino izy ireo fa zanak'Andriamanitra izy. Manaraha azy ary mahazo fiainana mandrakizay. Boky 7. Jesosy no mpamonjy. Teny fampidirana. Ry namako, Jesosy no mpamonjy lehibe ho antsika. Izy dia mamonjy antsika amin'ny ota sy ny ratsy, ary mamonjy antsika izy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Henohy hatrany ny fampianarana ny amin'i Jesosy, ary jereo ao amin'ny sary manaraka rehefa maheno izao feo izao ianao. Sary 13. Jesosy mampianatra
mpianatra anankiroa. Luka 4:20, ny 9:17 ka hatramin'ny 5:30. Maro ireo Jiosy no nihevitra fa Jesosy dia hamonjy azy amin'ireo mpanapaka Romanina. Nefa tsy izany no antony nahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany. Taty aoriana dia nasain'ireo Jiosy ho vonoin'ny mpanapaka Romanina i Jesosy. Ireo mpanapaka namonan Jesosy tamin'ny alalan'ny famatsiana azy teo amin'ny hazofijaliana izay nahafatesany. Indray andro taorian'ny nahafatesan Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty, dia nisy roa tamin'ireo mpiainany nandeha nody. Dia niseho taminy Jesosy. Noheverin'izy ireo fa vahiny izy, ary dia nolazain'izy ireo taminy zavatra nitranga. Avy eo Jesosy nampianatra azy ireo ny zavatra nolazain'i Mosesy sy ireo mpaminan'Andriamanitra rehetra ny momba azy, ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany dia efa taona maro lasa. Ireo mpaminany dia nilaza fa hijaly sy ho faty izy. Nilaza ihany koa izy ireo fa hitsangana amin'ny maty izy mba hipetraka eo an-tanankavanan'Andriamanitra, izay toerana anjakany mandrakizay eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tamin'iny alin'iny dia nipetraka niaraka tamin'ireo mpianany roa Jesosy. Raha namaky ny mofo izy ka nanome azy ireo izany, dia nisokatra ny mason'ireo ka fantany fa Jesosy izany, ary izy kosa tonga tsy hitany avy eo. Dia nandeha tany Jerosalema izy ireo mba hilaza amin'ny sasany fa efa nahitan'i Jesosy izy ireo ary velona izy. Andeha ho henontsika inona ny tian'i Jesosy ampianarina antsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Sary 17. Ilay zanaka niaraka tamin'i kisoa. Luka 5:12, ny 1:12 ka hatramin'ny 7:20. Jesosy nanao fanoharana iray ny amin'ny lehilahy iray nanana zanaka mirahalahy. Ilay zandry nilaza tamin'iray ny nanao hoe, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany, ka lasa nankany an-tany lavitra ilay zandriny. Nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany izy. Avy eo dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany, ary tsy nanana na inona intsony izy. Dia nandeha izy niasa tamin'ny tompon-tany anankiray ka nataony hiandry ny kisoany. Noana loatra raha zazalahy ka nihinana ny sakafon'ny kisoa. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, maro ny olona karamainy raiko manankanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto. Ary hoy izy tamin'ny tenany, hiainga aho ka hody any amin'ny raiko, ka nao aminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika ny atao zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao. Dia niainga izy ka nankany amin'ny rainy. Sary 15. Nody ilay zanaka very. Luka 5:15, ny 1:20 ka hatramin'ny 2:30. Fa raha mbola lavitra ilay zanaka lahy dia tazany rainy. Niazakazaka ny rainy hanantona ny zanany, namihana sady nanoroka azy izy. Ary naniraka ny mpanompony izy mba hitondra akanjo tsara indrindra ary hanao sakafo tsara. Ary hoy ihany koa izy, aoka isika hihinana sy faly, fa ity zanako ity dia efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Dia nisy fifaliana be tokoa tamin'izany. Ry namako, Jesosy dia nilaza tamintsika fa Andriamanitra izay nanao antsika dia tahaka ilay ray. Ny olona rehetra dia tahaka ilay zanakalahy izay efa nanota, fa Andriamanitra kosa dia mbola tiantsika, maniry ny iverenantsika any aminy izy. Tiany ny amindra-fo antsika, fa naniraka an Jesosy izy mba hitady sy hamonjy izay rehetra tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny olona izay tafasaraka amin'Andriamanitra dia very, ary Jesosy irery ihany no lalana tokony ahafahan'ny olona very hiverina amin'Andriamanitra ray.
Sary fahenina amby folo. Ny haren'ilay mpanan-karena. Luka 12:20, ny 17:20 ka hatramin'ny 1:20. Jesosy dia nanao fanoharana iray hafa ho an'ireo olona izay momba ilay lehilahy mpanan-karena na vokatra be. Izy nihevitra tao am-pony hoe, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe, ry adala, anio alina no ho faty ianao, ka ho aniza izay zavatra no arianao. Ry namako, Jesosy nanao hoe, toy izany izay miary harena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Izany dia tsy inona akory fa fifandraisana amin'Andriamanitra sy fahatokisana azy. Sary 17. Lay mpangataka sy lay mpanan-karena. Luka 12:20, ny 17:20 ka hatramin'ny 1:30. Jesosy koa nanambarany amin'ilay mpanan-karena izay nanana zavatra rehetra nilainy. Tsy mba niahy ilay mpangataka teo am-bavahadiny izy. Maty ilay mpangataka ka lasa tany an-danitra izy ka nipetraka teo anilan'i Abrahama. Rehefa maty kosa ilay mpanan-karena dia lasa tany amin'ny toerana mahatsiravina feno afo sy fijaliana izay antsoina hoe helo izy. Niantso an'i Abrahama izy mba handefa ilay mpangataka mba hanome azy rano. Fa Abrahama kosa nanao taminy hoe, misy tevana mankadiry ajadona eo anelanelantsika, mba tsy ho afa-mita ankeny aminareo izay te hiala ety, ary tsy ho afa-mita ankety aminay izay eny. Ry namako, tsy misy fahasambarana na toerana ahafahana mihery any amin'ny helo. Izay rehetra mandeha ihany dia hijaly mandrakizay. Na manan-karena isika na mantra, mila isika manaraka ny lalan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana raha tiantsika ny hiditra ny lanitra aorian'ny fahafatesana. Noho izany minoan Jesosy Kristy dia ho voavonjy ho amin'ny helo ianao. Sary 19. Lay namana teo am-baravarana. Luka 1:20, ny 17 ka hatramin'ny 17. Indray andro nisy lehilahy iray nandeha tany amin'ny sakaizany tamin'ny mamaton'alina ary nanao hoe, ry sakaiza, ampisambory mofo 3 aho, fa ny sakaizako nandeha tany amin'ny tany nalehany dia tonga aty amiko ka tsy misy sakafo omeko azy. Fa ilay namana tao an-trano kosa dia efa teo ampandriana niaraka tamin'ny zanany. Tsy te hifoha izy, saingy ilay lehilahy teo am-baravarana dia tsy menatra niangataka hatrany, ka dia nifoha ilay namany ka nanome izay nilainy. Jesosy nanao hoe, mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia ovana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no vahana. Jesosy koa dia nilaza fa tsy mila miangavy an'Andriamanitra isika. Izy dia ray tsara ho antsika. Tiany mba hanome antsika ny fanahy masina sy ny zavatra ilaintsika rehetra. Ny anontany amintsika dia ny mangataka amam-bavaka mandrakariva aminy mba hanampiana antsika hankatony teniny sy hatoky azy. Sary 19. Lehilahy 2 eo amin'ny tranon'Andriamanitra. Luka 19:20, ny 17 ka hatramin'ny 17. Moa ve Andriamanitra mihaino izay manatona azy amin'ny vavaka? Eo amin'ny sary dia ahitantsika misy lehilahy 2 mivavaka eo amin'ny tranon'Andriamanitra. Ny lehilahy iray dia mpanaraka fombafomba mpivavahana. Mireharea ihany koa izy. Mivavaka ho an'ny tenany izy ka manao hoe, Andriamanitra misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona sasany, izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga na tahaka io mpamory rehetra io aza.
Andriamanitra dia tsy nankasitraka io lehilahy io sy ny fivavany. Ilay lehilahy iray dia mpamoretra tsy marina. Izy dia mangalatra ny volan'ny olona. Fantany fa nampalahelo an'Andriamanitra izy. Nitehatratra sady nanondrika ny lohany tamin'ny henatra izy. Nivavaka tamin'Andriamanitra izy ka nanao hoe, Andriamanitra ô, mamindrafo amiko mpanota aho. Jesosy nilaza fa Andriamanitra dia naheno nivavaka nataony. Namela ny fahotana izy. Ry namako, Andriamanitra dia mandaa izay mirehareha, fa kosa tia izay manetry tena ao am-pony. Sary 20. Ilay lehilahy mamafy ny voany. Luka 4:1-7. Indray andro Jesosy nampianatra olona marobe. Aroa izy. Nivoaka ny mpamafy hamafy ny voa. Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voaitsakitsaka, ary dia lany voromanidina. Ary ny sasany dia voafafy teny ambonin'ny vatolampy, ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo niara-naniry taminy dia nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, dia naniry ka namoa zato eny. Ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe, izay manantsofina no enti-miaino, aoka izy hiaino. Afaka izany dia nanontany azy ireo mpiainany ny amin'izany hevitra izany fanoharana izany. Sary 20. Mitsimoka ny voa. Luka 4:1-5. Jesosy nanazava izany fanoharana izany toy izao. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa avy ny devoly manaisitra ny teny ao am-pony, fa tsy tiany hino sy voavonjy ny Tompo Jesosy amin'ny fahotany izy. Ireo teny amin'ny vatolampy dia mino vetivety ihany, ko amin'izay andro isehoan'ny fakapanahy dia mihembotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia voageja ny fiahiahina sy ny harena. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia mitana ny teny ka mamoa tsara amin'ny faharetana. Ry namako, ahoana no mba hahenonao ny tenin'Andriamanitra? Moa ve anao tsy hankatoa ka ho very? Sa ino sy hankatoa ny tenin'Andriamanitra ary hanome sitraka ho azy? Raha izany dia ho tahaka ireo voa teny amin'ny tany tsara ianao. Sary 20. Fanampiana ho an'ilay lehilahy maratra. Luka 10:5-7. Ahoana moa ny ahafantarantsika fa mahafaly an'Andriamanitra ny fiainantsika isan'andro? Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa mila mitia an'Andriamanitra sy ny olona rehetra isika. Fa iza kosa ary ny olona tokony ho tiavintsika? Jesosy nanambara fanoharana iray ny amin'ny lehilahy iray nandeha tany amin'ny lalana mangingina. Nisy jiolahy nanendaka sy namono azy. Nalaina avokoa ny zavatra nananany rehetra ary saika maty mihitsy izy. Nisy lehilahy roa izay mpanaraka fombafomba fivavahana nandalo teo. Hitan'izy ireo ilay lehilahy naratra fa tsy te hanampy azy izy ireo. Avy eo dia nisy lehilahy vahiny iray nidina teo amin'ny lalana. Onena ilay lehilahy naratra izy ka nofeheziny ny feriny. Ary nampitangenany tamin'ny apondrany izy ka netiny ho any amin'ny tranom-bahiny mba ho tsaboiny. Jesosy nanao hoe, raha tian'Andriamanitra isika dia tokony ampiseho fitiavana amin'ny alalan'ny fanampiana ny olona amin'izay ilainy. Sary 20. Ny tompon'ny trano tonga tao an-trano. Luka 12:1-5.
ka hatramin'ny 7. Tadidinao ve taorian'ny nahafatean'i Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty izy? Ireo mpianany dia nahita azy mialohan'ny niakarany tany an-danitra. Jesosy dia nilaza tamin'izy ireo fa mbola hiverina indray izy. Nilaza izy fa izay rehetra mino azy dia tahaka amin'ny mpanompo iray izay miandry ny fiverenan'ny tompony avy any amin'ny fampakaram-badiny. Jesosy nanao hoe, sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Ry namako, tsy ho fantatsika ny fotoana hiavian'i Jesosy indray. Ilaina isika miasa ho azy ary vonona mba handray azy amin'ny fotoana izay hatongavany. Hanao izany ho fotoam-pifaliana lehibe tokoa izy. Vao an'ireo izay tsy mino an'i Jesosy dia ho fotoam-pijaliana lehibe izany. Jesosy koa nilaza fa ireo izay mikarakara ireo mpanompony dia mila vonona ihany koa amin'ny fiverenany. Raha mikarakara tsara ny tranony sy ny mpanompony izy dia azo valim-potia lehibe. Fa raha mamono ny mpanompony sy mamy divay kosa ireo dia ho enjana tokoa ny famelohana azy. Sary 4. Ilay lehilahy teo ambony hazo. Luka 7:1 ka hatramin'ny 10. Jesosy dia afaka mamonjy na iza amin'ny fahotana. Heno tsara izao. Zakaiosy dia lehiben'ny mpamory hetra sady nanan-karena. Izy dia tsy olo-marina no sady nangalatra ny volan'ny olona. Te hahitan'i Jesosy izy, saingy fohy izy ary Jesosy dia tao avoan'ny olona ny fanety. Noho izany dia nananika hazo Zakaiosy. Ary rehefa tonga Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe, ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Gaga ny olona satria Zakaiosy dia tsy lehilahy tsara. Fa Zakaiosy dia nidina ka nandray an'i Jesosy am-pifaliana. Nilaza tamin'i Jesosy izy fa hiodina amin'ny ratsy fanaony ary hanova ny lalany. Haveriny avokoa izay rehetra efa nangalariny. Ary hoy Jesosy taminy nanao hoe, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Ry namako, Jesosy tonga mba hitady sy hamonjy izay rehetra very niala tamin'Andriamanitra. Tady eo tsara fa raha tianao ny hiodina amin'ny ratsy ka hanova ny lalanao tahaka izay nataon'i Zakaiosy, dia afaka manao ny marina miaraka amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny finoana sy fankatoavana an' Jesosy Kristy. Misaotra anao zahay, Tompo ty anay, fa mbola nomentombonandro haniderana ny vavaka ataona ankininaminao, fa lehibe tokoa fitiavanao ny mpanompona. Ery lehibe tokoa anay ny mivavaka aminao, koa ampiny olongataka aminao ny fahasoavana. Misaotra anao zahay, Tompo ty anay, fa
niderana ni favaka hatauna ankini naminau falehi betuku nyamanau ni panumpuna erilei betuku wana ni mi vabakamina ku ampini ulunga takamina ni faswa